tanteraka aminao anie zany fiadanana zany ho anao zay efa tonga eto amin'ity toerany ity a ho anao zay manaraka an'izao fandaran'izao ihany koa zany minao fa miaraka amintsika eto Jesosy androany a araka ny tenin'Andriamanitra hoe naiza naiza ivoriana na iangonany roa na telo amin'ny anarako ny tompo dia voany a eto zany ny tompo androany raha eto izy dia hanao zavatra aminao izy miombana fa miaona amin'Andriamanitra ianao zao a satria miaona aminy ianao dia hanao zavatra aminao izy zany tsy taka ny idiranao eto androany inoko fa ivoanao voaka miaraka amin'ny fandresena ianao a hiaraka amin'ny fahombiazana ianao andao hitsangantsika ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia vavaka hisaotra an'Andriamanitra isika ankinitsika amin'ny tompo ty fotoana androany ity a oka tena anandratra vavaka ianao zany ry Andriamanitra rainay be fitiavana sady tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa ianao makasitraka ny amin'ny fahasoavana sy ny fahatsarana ary ny famindrapo sy ny fiadanana izay omenao anay ankehitriny dia afaka manatrika sy manotrina an'izao fotoana izao zahay no ny fahasoavanao zany fa tsy avy aminay tompo ary ny etaeta ao anatinay tompo dia ny irina indrindra ho tafahoana indrindra aminao eto androany ary ny irina ihany koa dia ho tafaresaka aminao ndray izay ihany eo dia makasitraka indrindra mitera tompo mankalaza manome voninahitra anaranao ny amin'ny fahasoavanao sy ny fahatsarana rehetra izay ataonao aminay ankehitriny inona ataonay eto anio amin'izao ora sy fotoana izao dia inoko fa ny voninahitra ny ety eo anao rery ihany ny derany ety eo anao rery ihany ny ajany ety eo anao rery ihany efa anao hatramin'izay zany ka ho mandrakizay makasitraka indrindra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy naovanany vavaka amen dia raisitsika mpitiavan-tanana mitarika fiderana izany raha iteaka ihany tsika no ataontsika mafy be ho an'Andriamanitra raha mbola misy mafimafy noho izany dia atao mafy ho an'Andriamanitra halleluia halleluia finaritra miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy androany anao zava-magaga aminao Andriamanitra anao zava-baovao aminao indray Andriamanitra satria olony ianao amen amen miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana koa naizanaizana anaranao zao fotoam-bavaka zao Andriamanitra izay miasa eto aminay hiasana aminareo any satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra omniprésent miasa foana izy amen amen fantatrao ve fa tena tian'Andriamanitra ianao sarobidy amin'Andriamanitra ianao io androany te hiasa manokana eo amin'ny fiainanao izy ka raha ide reto atsika efa nampahery paster teo ny amin'ity fotoam-bavaka ity dia ndao tsika tsy hanao fahazarana tsy hijery olona gauche à droite fa hijery ilay Andriamanitra izay niantso atsika tamin'ny anarantsika fony mbola tany an-kibony renitsika amen mialoha ny hiderantsika satria n'Andriamanitra fiderana ndao tsika hijerany Salame 135 1 3 5 iarantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy io ataova ny fonao rehetra fa na mbola mamaky an'io arantsika rehefa avy eo dia fa hiasa eo amin'ny fiainanareo Andriamanitra amen amin'ny anaran'i Jesosy halleluia midera ny anaran'i Jehova midera ianareo mpanompony Jehova 3 midera ny Jehova fa tsara izy mankalaza ny anarany fa mafinaritra izany 5 fa fantatro fa lehibe Jehova ary ambony ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika amen averintsika indray mandeha io 5 io fa fantatro fa lehibe Jehova ary ambony ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika amen ho tanteraka aminao tokoa ne io tenin'Andriamanitra ho lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ho tonga aminao ny fanjakan'Andriamanitra inona ny olona misy raha mbola hita amin'izao tontolo izao tsika fa ny Andriamanitsika tsy miova ny amin'ny fahalebiazany fa hamonjy anao izy ho fijoroana vavolombelona daholo ny zavatra rehetra lalovantsika io amen ny angatanay aminareo androany ndao hidera hiaraka aminay
afaka nofonofatanina ve tsika ho an'ny tompontsika. Ideran'Andriamanitra amin'ny hira sy ditsika asehontsika Andriamanitra fa hametraka azy eo amin'ny seza fiandrianantsika. Akasika Andriamanitra tokoa ny fiderana izay ataontsika androany. Tsy ho diso fiderana antsika androany, tsy ho diso vavaka antsika androany, ary akasika n'Andriamanitra izany ka hiasa feno eo amin'ny fiainanao izy. Amen, amen. Androany aloha idera. Hitanao hoe miramirana, tsy hoe tsisy raha manahirana, fa ilaraka ao ambony ao e, isane manavaka izao rehetra izao hoe. Ka ninonino na hitrange, ny zavadrehetra miara-miasa e, ny mahasoa no tadiaviny, inonary mantony tsy hiterako e. Androana rube vitera, 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 androana rumanitatra, vitanzakana, na pitona niase, androana rube vitera nawa, nesosirao, androana rube vitera, 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 androana rumanitatra, vitanzakana, na pitona niase, androana rube vitera nawa. Isao manana dada, isao ane manana dade, mamonjy ay anaty ade, mikarakara tsy mbareraka, navita ay tanteraka adidina hoe. Androana rute rutera, 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 androana rumanitatra, vitanzakana, navitana niase, androana rute vitera nawa, nesosirao, androana rute vitera, rutera, rutera, androana rumanitatra, vitanzakana, navitana niase, androana rute vitera nawa, nesosirao. atsika io an'ny tompo.
miase Androany alude iteranawa sesosia Latsika te atanina mafy ho an'Andriamanitsika. Alleluia. Efa eto izy. Efa eto izy te hiasa manokana aminao izy androany. Satria mahalala eo masony ianao. Ho tapitra ny taona fa ny famonjenanao tsy ho tapitra. Amen. Androany tsy ataontsika fazarana. Omentsika voninahitra izy. Avelantsika hiasa malalaka eo amin'ny fiainantsika. Tsy saintsaina zavatra marotsika. Fa raha misy saintsaininao dia ny fahalehibiazan'ny Andriamanitra sy ny fahatsarana eo amin'ny fiainana. Ndaotsika anandritra ny tanantsika indray mandeha. Hiteny aminy hoe ianao irery ihany no mendrika ny tera ny Andriamanitra eo. Ianao irery ihany no mendrika ny ady. Ianao irery ihany no mendrika sandratra. Satria efa tsara teo amin'ny fiainanay ianao. Ary mbola ho tsara amin'ny fiainanay ianao. Natoko teo amin'ny fiainanay ianao. Ary mbola hatoky eo amin'ny fiainanay. Ny fitondranao tompo tsy takitra ny sainay. Vaky eo lokelinay ray saina lalina. Fa raha sainanao sy ny fahalehibiazanao izay dia hiaina amin'ny fiadanam-potoko. Androany tompo ny fiangonana rehetrarehetra dia anandratra anao ary derina anaranao amin'ity raty hoe mendrika ny tera. Mendrika ny tera sy ny asa asangatray ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny tera. Mendrika ny tera sy ny asa asangatray ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny asa asangatray ny tananay ho anao mba ho Mendrika ny tera voninahitra. ianao. Mendrika ny tera sy ny asa asangatray ny tananay ho anao mba ho Lehibe ianao. lehibe ianao mahagaga ny asana sy misy azo hohanina. Aminao Lehibe ianao. lehibe ianao mahagaga ny asana sy misy azo hohanina. Aminao ito mendrika ny tera sy ny asa asangatray ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny asa asangatray ny tananay ho anao mba ho Lehibe ianao tompo. lehibe ianao mahagaga ny asana sy misy azo hohanina. Aminao tompo lehibe ianao mahagaga ny asana sy misy azo hohanina. Aminao ito Anatin'ny instrument mandeha. Afaka manao firam-baovao ianao. Sy hangataka anao androany. Fa hisaotra sy hanome voninahitra Andriamanitra. Na amin'ny fahalehibiazana, ny amin'ny famonjena.
rehefa niteny ianao hamonjy dia voavonjy tokoa izahay. Rehefa hiteny ianao hanafaka tena afaka tokoa izahay. Rehefa hiteny ianao hoe sitrano dia tena sitrana tokoa izahay. Rehefa miteny ianao hoe tsy maintsy tafavoaka dia tafavoaka tokoa ny fiainanay. Mitazona ny teninao ianao ry Andriamanitra. Eto izay mbola nome voninahitra anao. Anome voninahitra anao izay fiangonana. Satria fantako manao mihoatra izay angatanay ianao. Manao mihoatra izay irinay ianao. Sainanay ity tsy atakitra lavitra fa ny anao kosa tena matakatra ary tsy voafetra izany. Misaotra anao izay fiangonana amin'izao fotoana izao fa efa miasa ianao. Misaotra Jesosy. Halleluja. Ndao antsika teny hoe antsoko hoe matoky. Antsoko hoe matoky no rehefa mpanantena no tanterahina. Mankasitraka anao izay tompoko. Mankasitraka fanalakamisy fo sy mba hoadino. Antsoko hoe matoky. Antsoko hoe matoky no rehefa mpanantena no tanterahina. Mankasitraka fanalakamisy fo sy mba hoadino. Rehefa misaina izahay tompo. Rehefa misaina ny asaranao, tananao tsy mba nandahoa, tsy nandahoa. Rehefa misaina izahay tompo. Rehefa misaina ny asaranao, tananao tsy mba nandahoa, tsy nandahoa. Antsoko hoe mpamonjy. Antsoko hoe mpamonjy no niranao nanadio navelanao
Andriamanitra isika ny amin'ny fahatsarana maka teny vavaka isotran'Andriamanitra ianao fa tena zany mihitsy izy Andriamanitra ny fahatsarana izy Andriamanitra ny famindram-po Andriamanitra ny famelan-keloka izy maka teny isotra azy ianao mivoninahitra Andriamanitra isotra tompo isotranao zay izy ny amin'ny famindram-po nataonao aminay ny amin'ny famelan-keloka Tompo, vovonjy izay ankehitriny mankasitraka anao indrindra mideranao indrindra izay manatsa anao zay tompo ary manandratra ny anaranao fa ianao le izy atraika ao mandrakizay ianao le fiarovana sy famonjena ao anay misaotra Jesosy halleluia amen samy mahazo ny toerany dia mbola mamerina ny araba amintsika rehetra ihany ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao hitanao manokana ny Andriamanitra tena tokony hisaotra an'Andriamanitra tokoa isika ny amin'izao farany taona izao amen maro ny zavatra maro
nanahirana ny famaofaona nandalo teo amin'ny fiainanao nandritra nyity taona ity fa io anao fa mbola io tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao tena mety nisy olana saribahana tena hoe nampivadika donga amba ny azo ilazana azy fa mbola afaka mijoro anao ankehitriny afaka mbola miatrika eto ianao androany tena tokony hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany ianao ny farana androany ny fotoana izay nankalazantsika ny 20 taona dia andaontsika no vavaka fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny fitondrany antsika fiangonana RHEFI nandritra an'izay 20 taona izay be ny zavatra vita maro ny olona novonjena ary tsampa hoe tsy namela antsika irery ny tompo niaraka tamintsika mandraka hariva Andriamanitra anisany anankiray tiako teninao anatin'izany hoe na ity fiangonana izay rahantsika manompo an'Andriamanitra eto ity azy dia tao anatin'izay 20 taona izay tao anatin'izay vanim-potoana izay nahafahantsika nanangana zao trano zao tena tokony hisaotra ny tompo isika amen amen reo olona novonjena maro be tao anatin'izay fotoana izay tena tokony hisaorantsika an'Andriamanitra izany ka any fianaratsoa ny famaranana androany ndao hitsangantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary hivavaka tsy hangataka itsontsika androany fa tena fisaonana an'Andriamanitra nataontsika mba tena anehoantsika fakasitrahana an'Andriamanitra ary dia fantako fa ny 20 taona manaraka dia mbola fotoana tena mihoatra noho izay 20 taona lasa izay indray no mbola ho atao an'Andriamanitra izany arakaraka nandehanana mantsy dia mitombo isika ary zany no tokony ho izy tena hitombo amin'ny fahatsarana hatrany izao fiangonana izao ndao hivavaka isika ry Andriamanitra ray ny an-tsandrindro androany amaranana amin'ny fotoana ny fankalazana ny 20 taona izay toerana maro nentinay nankalazana an'izany tao anatin'izany nisy fitorina filazantsara maro be ary tao anatin'izany nombanao ny herinao sy ny fahasoavanao sy ny fagaganao zay nahita olona maro nandray fahasoavana nandray famonjena nandray fanasitrahana nandray nahita fagagana izay tombo androany tombo dia mivavaka izay raha nangataka izay nahay raha ny Fotoam-bavaka teo anatrehanao izay nahay maika fahan'io izay hisaotra satria ny antony dia zao hoe mifarana androany ny fahafahanay manatanteraka an'izany fotoana nanamariana ny 20 taona izany dia misaotra anao izay tompo fa tsy kely nataonao tao anatin'ny 20 taona fa maro ny zavatra no hitantananao sy nitondranao anay ary maro koa ny fiarovana tao anatin'izany rehetrarehetra ka mahatsiaro izay ankehitriny raha tonga amin'ity andro an'io ity izay amaranana ny fotoana ny fankalazana dia misaotra indrindra tompo mideranao izay niaja dia atolotra anao rery ihany araka ny teninao hoe aoka ny fivavahanareo amin'ny fisaorana mba amin'ny fifonana mba amin'ny fifonana dia mino izay tompo androany fa raha ny fifonanay sy ny fisaoranay dia efa niraisinao sahady indray izany ankehitriny dia mankasitraka tompo inonay fa raha misaotra izay eto dia isfambiazana sahady ny asany amin'ny fianaratsoa amin'izao fotoana izao dia misaotra ny amin'ny fitantananao ny mpanomponao any amin'ny toeran'io sy ireo mpanomponao maro be izay any manotrina an'izany fotoana amin'ny famaranana izany dia misaotra indrindra raha eo ny ataonay dia misaotra mankasitraka anao ny amin'ny fitantananao sy ny fitondranao rehetra misaotra indrindra Jesosy amin'ny anaranao naovanay ny vavaka amen samy mahazo ny toerana izany saorantsika ny tompo izay anao mifanatitra isika dia mino fa tena ho ataonao amin'ny fonao rehetra ny fanatitra androany ary efa tonga eto anao dia mba ataovy an'ilay fanatitra voahomana ilay izy tsy ho voataitaitra ianao hoe handray lasaiza moa izy teo ahoana moa izany mifandehany andana aloha mba hanakalozy kely vetivetika aloha za ty ataonanao fa mba nibetsaka hoentina anomezana voninahitra an'Andriamanitra andeha hivavakantsika ary hivavakantsika ny amin'ny ampafolo-karena hivavakantsika ny amin'ny fanohanana ny amin'ny fanohanana ny amin'ny émission amin'ny télé radio andeha hivavaka ihany koa tsika ny amin'ny fanatitra andeha hivavaka isika amin'izao fotoana izao ry Andriamanitra ray ny an-tsarano misaotranao izay any amin'ny fahatsaranao fahafahanay indray eto tonga eto anao ny fanatitra izay ankehitriny ary anomeny ampafolo-karena izay ary anohana ny asanao ny amin'ny émission ny amin'ny télé sy amin'ny radio izay dia mino izay Andriamanitra fa izay rehetra entinay sy ataonay dia ataonay mba ho voninahitra anaranao zany satria ny antony tsy hoe Andriamanitra mahantra ianao na Andriamanitra tsy manana ianao fa manana omenanay tokoa ianao
fa ny tahinanay mihitsy ny tianao atongavana ka tonga anay takinao anay mba hanomezanay inao ngeraha mipetraka teo am'lay fitoerany tatazan-drakitra e tena hita sy nandinika fa nisy tena nanome tamin'ny fony rehetra ary nanome be tao anatin'izany dia iriko indrindra zao fiangonan'izao mba hanome be izahay tombo eo am-pelatananao ny anoloranay zay rehetra efa nomanay nandritra ny terinandro ty araky ny tenin'ny mpanomponao Paoly hoe mba hanomana ka hitondra isaky ny voalohan'ny herinandro izahay dia anatitra fanatitra ary tena takinao mba ho ataonay izany dia misaotra indrindra raha io amin'ny anaranao ny anoloranay ny fanatitra rehetra amen dia moa liderany tombo isika ao anatin'izany a anaterantsika ny fanatitra sy ny ampafolo-karena dia mpanatitra ny ampafolo-karena mandeha voalohany Zarinale, zae famina.
Pasarubingane di famonjena atao hirahira isanandrisana mandraty aviny Kristy hazarinare izay efa nomena pasarubingane di famonjena atao hirahira isanandro isanandro mandraty aviny Kristy Andriamanitra ray ny atsandrinao sotranao zay tonga fotoana fanay mandreniteninao dia makasitraka indrindra satria fantako zay teny aminay ianao ary manakambara amin'izao fiangonana izao indray ianao sy ny olona rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao dia inoko fa hitombo amin'ny fahasoavana izay hitombo amin'ny fahatsarana amin'ny fanarahana anao dia tsy emitra zay fa androso zay mandra-piavinao eny amin'irao ny lanitra misy sotra indrindra tompo tahiompo anomponao izay tondra ny afatra tahio ny sofina rehetra zay andre ary tahio mba tena hiteraka vokatra hampitombo anay eo amin'ny sitraponao ny teninao dia aoka tsy teny zay tiako afaoka zay avy aminao ihany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy anaovana ny vavaka amen mazao ny toerana tompoko sotra betsaka halleloia tenao kaikinao aza mana na amin'inona na amin'inona ao anatin'ny farany taontsika dia zavatra tiako hitomana anao sy ampianaranao mitendro an'ity dia hoe raha tena hisaotratsika dia ny fisaorana no manambara fa tsy manana amin'inona na amin'inona isika averiko indray ny fisaoratsika no manapirofo na manambara fa tsy manana amin'inona na amin'inona isika engane ianao io ka tsy anahy tsisy fanahina ao anatinao ao na zavatra mety hitranga na zavatra mety iseho dia tsy anana fanahina ianao ny fanahina dia mahatonga ny olona tsy hisaotra an'Andriamanitra fa rehefa tsisy fanahina ao anatin'ny olona dia hain'ny olona ny misaotra sy manome ary manaja an'Andriamanitra eny ary Filipiana toko faefatra dia ny andininy fahenina no resantsika ao anatin'izany i Paoly ao anatin'ny bokin'ny Filipiana manoratra amin'ny bokin'ny Filipiana raha nanoratra amin'ny bokin'ny Filipiana izy taiza izy tamin'izany fotoana izany dia tany am-pigadrana izy no nanoratra amin'ny bokin'ny Filipiana any am-pigadrana ve afaka miteny hoe aza manahy fa any am-pigadrana mbola afaka manoratra an'izany izy dia ozy izy aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana amen aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba mifisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra isaky mivavaka ianao dia manaova fifonana ny fanehoana fa tena ao amin'Andriamanitra isika amin'ny vanim-potoana hivavahantsika na hiresantsika anokanatsika
ora mahazatra isan'andro mety maraina io fo maraina ianao dia hivavaka marain'alina io mety hariva avy mandeha manatanteraka ny adidy amanandraikitra ao ianao dia voalohany indrindra dia zao hoe tokony anao fifonana aloha ianao amen zany manam-porofony tsy fanahinao tokony anao fifonana ianao satria raha ny nataonao rehetra nandritry ny andro tsy tsara avokoa akory mety nisy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ao fa ao anatin'izany koa nefa satria ilay Andriamanitsika Andriamanitra mifamindram-po dia tokony hisaotra sady ianao amen ingeneka tena hisaotra an'Andriamanitra tsika rehefa avy ny fontsika dia hisaotra an'Andriamanitra ihany koa manambary zany fa tena miankina amin'Andriamanitra tsika ary mangataka amin'Andriamanitra isan'andro isika zany manam-porofo ny fangatantsika ao amin'Andriamanitra ary rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra isika ka tsy manana amin'inona na amin'inona dia ho porofony eo amin'ny fiainatsika fa fiainam-pahagagana ny fiainatsika fa fiainam-pahatsarana no iainatsika fa fiainana tsy mitovy amin'ny fiainany jentilisa ny fiainatsika fa fiainana izay tsy mitovy amin'ny fomba mampanao izao tontolo izao ny fiainatsika fa zany no tokony ho izy isan'andro ve ianao mba misaotra an'Andriamanitra ary mahatsiaro manao fifonana isan'andro eo anaty an'Andriamanitra ve ianao ry havano na dia mbola tsy niainga atao hatrany akory ry ianao na dia ataoko hoe vao ny fo mihitsy azy ianao ka nanomboka ny firesahanao tamin'Andriamanitra ianao dia hanomboka hanao fifonana satria ny antony dia zao hoe tsy fantatrao izay lalana rehetra mety ho diavinao ary tsy hainao sahady no mety hanafotoana anao ary mety handratra anao dia hanao fifonana sahady ianao tsy fantatrao re olona mety hanao teny hafahafa aminao dia hanao fifonana sahady ianao le fifonana mety ho an'ny tenanao ny fifonana mety ho an'ny manodidina anao ry havana raha zany nataontsika ampiarahantsika amin'ny fisaorana dia hanomboka hisy fandresena hanomboka hisy vokatra ny vavaka ataonao tsy mampamokatra ny vavaka tsika mantsy matetika dia tsy ampy loatra ny fisaorana sy ny fifonana fa manomboka izao andao mba tena aneo fisaorana sy fifonana eo anatry an'Andriamanitra isika amen eo anao zao mpipetrahanao azonao mba dindiriana kely ve ny nanombohany tao nahita olana ve ianao nandritra nyity taona ity nafinaritra foana ve ny zavatra nitranga inoko fa tsy hoe nafinaritra foana ny zavatra nitranga na ny fiarahamonina niaraka tamin'ny vady aman-janaka ary ny zavatra mety nanahirana zany mety nisy teny kizitina tao mety nisy teny maro nataony ny zanaka na ny vady tao na ny manodidina tao nanahirana ny sofina ary mety nanimba ny sofinao mihitsy ary le izy ary nanimba ny heritreritrao fa isaorana an'Andriamanitra afaka nandresy an'ireny ihany ianao tsy lavo tamin'ireny ianao tsy rava tamin'ireny ianao fa io ianao mbola mijoro indray ankehitriny afaka mbola mitoetra indray androany ka tsy tokony hisaotra an'Andriamanitra ve ianao ny amin'izany mety nisy olana ara-bola nanahirana mihitsy angamba tena hoe ahoana ny afahana mamadika an'ity zavatra ity mamarana an'ity ady ity na mamarana an'ity olana ara-bola ity fa isaorana an'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga tsy azo eritreretina dia nisy vahaolana ihany le izy nisy fandresena ihany le izy ny vaho azy teo ihany le olana izy nanao zany Andriamanitra ka moa tsy tokony hanao fifonana fisaorana an'Andriamanitra ve tsika ao anatin'izany zay le hoe aza manana amin'inona na amin'inona na netsika vao hanomboka ny taona indraindray satria efa aty amin'ny farany taona manko tsika io mamarana ny taona tsika
ray volana mahery kely dia mifarana tanteraka ty 2025 ty ny tiako ianao ety ampamaranana dia araka ilay tenin'Andriamanitra hoe fa ny fiafaran'ny rarana dia ho tsara noho ny tany amin'ny fiandohany. Ary ty miaraka amin'Andriamanitra ty riavana tsy hoe zavatra mahafinaritra foana nandritry ny taona. Ary nanina moa Andriamanitra raha namorona ny tany zay vao namisy ny olona fa nanina aloha nataony ny tany zay vao nanao ny olona izy. Satria tia no fantatry ny olombelona rehetra fa mety misy tendrombohitra riavana. Satria mety ho fantany fa raha hiakatra amin'io izy. Mety herinany ray vao midiny. Nanina tsy nataon'Andriamanitra mahitsy foana na lembalemba foana mba hafahana mandeha tsy misy sakatsakana. Fa nataon'Andriamanitra ny trango zany mba izatsika mieritreritra sy mandinika fa mety mbola isy koa foana ny sakatsakana rehetra eo an'lohantsika. Fa zany sakatsakana zany tsy midika akory fa resitsika raha manoloana ny sakatsakana fa eo indrintsika mila mahay misaotra an'Andriamanitra, mila mahay manao fifonana, mila mahay manao fifonana, mila mahay manao fisaorana. Raha mahay mifonitsika hoe aza vela ho lavo eto amin'ity zavatra ty. Halleluja. Amen. Isy fandresena zany. Isy fakakana zany. Amen. Amen. Andeha resaka kely momba ny Paoly tsy hamaky tenin'Andriamanitra fa io teny io ihany dia ampy. Hoe ny boky ny Filipiana boky kely fa ao anatin'io boky io miresaka be dia be momba ny fifaliany Paoly. Nefa lehilahy tany an-tranomaizina. Boky kely nefa miverimberina ao amin'io boky io le mifaly. Ao anatin'io no ahitanao mifaly mandrakarivo zany indray hoe mifaly. Noho izany raha jerenao i Paoly no anisany izy ilay miteny hoe apôstôly tsy tonga volana. Kanefa i Paoly dia anisany nanoratra fisaorana betsaka indrindra. Nanetana ho amin'ny fisaorana betsaka indrindra. Ampolo maro ny fisaorana tenenin'i Paoly ao anatin'ny boky rehetra izay nosoratany. Manomboka any amin'ny bokin'ny Romanina zany. Fa raha jerena amin'ny mpianatry ny tompo tsy dia niresaka firy an'izay izy ireo. Fa i Paoly kosa tena niresaka betsaka an'izany. Hany ka raha mamaky ianao ny asan'ny apôstôly 2:20 andao mba ho resantsika io hoe Andriamanitra dia tena nifidy an'ity lehilahy ty mihitsy ho lehilahy mahagaga. Dia za koa te hilaza aminao hoe nifidy anao mihitsy koa Andriamanitra mba ho vehivavy sy ho lehilahy mahagaga. Riavanao ao anatin'ny fisaorana ny anehoan'Andriamanitra zavatra. Ary anatsimbadian'Andriamanitra ny tantaram-piainan'ny olona izay eo anivon'ny fakiviana na eo anivon'ny fahaverezan-kevitra. Fa eo indrindra Andriamanitra no maneho fahagagana ho an'ny olona izay tena miaraka aminy. Amen. Ary izay no tonga n'ilay tenin'Andriamanitra eto hoe aza manana amin'inona na amin'inona. Ampahiraisikely no akaikinao aza manana amin'inona na amin'inona. Ohatra ny te hitonanao hoe avelao aloha hitranga izay hitranga. Fa ianao aza manahy, ianao aza matahotra, ianao aza mivadika atoa. Fa Andriamanitra ao ilay isaoranao mandrakariva sy efanaovanao fifonana isan'andro, eo indrindra izy ny ato anao, eo indrindra izy ny asa ao anao, eo indrindra izy ny aneho ny voninahiny, eo indrindra izy ny aneho ny fahatsarany. Amen. Andaovaka itsika io tenin'Andriamanitra io. Manomboka amin'ny 1:9 tsy maninona hatrany amin'ny 5 iresako ty zavatra ty. Ary rehefa voavonjy izahay vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy. Ary tsy kely ny soa naseho ny tompo-tany taminay, le tompo-tany zany. Fa namelona hafa izy, zany hoe ireo olo ireo zany, ka nandray anay tsara. Azafady, namelona hafa izy ka nandray anay tsara anay rehetra. Tokony isy firikely. Satria nilatsaka tamin'izay ny ranorana sady nangatsika ny andro. Dia namorika tay azo iray trotrony Paoly.
ka nanoaka zany teo amin'ny afo ary nisy mena rana ny voaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany ary raha hitany tompo-tany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamon'olona tokoa io lehilahy io ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina aza izy tsy avela ny todinaina ho velona fanakifiny ho eo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninona izy na dia kely. Halleloja. Andino fahenina mahafinaritra be ary ny olona kosa nanapo azy vonto na ikaraboka ho faty tampoka fa rehefa niandry ely izy ka nahita fa tsy nisy na inona na inona anjo amin'ny Paoly dia niova saina izy ka nanao Andriamanitra io. Inona hoana io? Azafady inona tsara? Be niova saina noho ny aminao. Be niova fo noho ny aminao. Be niova hevitra amin'izay noho ny aminao. Ho maro be ny olona voavonjy noho ny aminao. Ho maro be ny olona voavonjy noho ny aminao. Hiverina amin'Andriamanitra ny olona noho ny aminao. Satria ianao ilay vehivavy sy lehilahy mahay misaotra an'Andriamanitra. Satria zasy ianao dia hanomboka hisaotra an'Andriamanitra amin'izay. Halleloja. Halleloja. Ho maro ny vadikady to. Ary Andriamanitra rehefa miaraka aminy mampivadikady to mihitsy ny ataony. Halleloja. Vaky ny sainy izao tontolo izao. Satria inona ny antony? Lany mena rano Paoly. Mena rana teo amin'ny nosy io tsy mena rana tsy mahafaty fa mena rana mahafaty. Misy poziny. Vaky ny sambo tao aoriana ny fandalovana ny cyclone. Dia nanao izay samy namonjeny ny tenany rehefa namela amin'ny Paoly sy ireo mpifatotra alalaka ny mpamatotra tamin'izany fotoana izany dia namonjy ny tenany ny olona tsiraray avy. Hiaka teo amin'ny nosy io. Rehefa tonga teo amin'ny tanàna io tsy fantany hoe izy tanàna io fa efa tena mipetraka teo izy zay vao nafantatra hoe ay ty tanàna ty zay no anarany, Melita no anarany. Dia nandray tsara ny olona. Ka ireo olona nandray tsara ireo tian'Andriamanitra hanehoana amin'ny fisiny. Ianao io natsoan'Andriamanitra ho fanehoana ny fisin'Andriamanitra. Noho izany indrindra tokony haisotra tsara an'Andriamanitra sy hainao fifonana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Amen. Tonga ary fa mangatsika ny andro ny olona koa namelo lafo mba hitaninan'ireo olona rehetra tao anaty sambo ny afo. Tao anatin'izany dia nandray anjara Paoly nandeha naka hazo. Teo amin'ny toerana manodidina, tsy haiko. Dia nangorona an'ilay hazo izy. Rehefa nangorona an'ilay hazo nefa Paoly teo amin'ny mpitrotroana azy, tao anatin'ireo hazo ireo dia nisy mena rana tonga teo am-pelantanany. Azonao ve? Tsy tao anaty afo akory ilay mena rana. Fa i Paoly naka an'ilay hazo ka nitrotrono ilay hazo dia nisy mena rana tao. Fa navarina tamin'ilay izy notrotrono tsy nanaikitra azy. Fa Andriamanitra mihitsy ny te ampiseho ny voninahana hoe hitan'ny olona rehetra fa tokony ho faty ty lehilahy ty fa izy kosa no velomin'Andriamanitra. Ahitany olona fa tao anatin'ny fampiteny ianao hatramin'izay fa hanandratra anao Andriamanitra ho amin'ny fisandratana, tsoloa amin'ny fampitena, tsorava amin'ny fampitena ny fiainanao ara-panahy sy ny fiainanao ara-nofo. Amen. Amen. Rehefa nitrotrono Paoly zany dia nahoany teo amin'ny afo. Ina zavatra nitranga? Zavatra normal be ny zavatra nitranga tamin'ilay mena rano. Taitra izy fa may izy satria afo. Ary ny atahoran'ny biby rehetra dia afo. Rehefa nahoaka Paoly tao ilay izy nanoaka azy iny may izy tonga dia avy hatrany dia nikekery ny tanan'i Paoly. Niraikitra teo amin'ny tanan'i Paoly ilay izy. Fa voamena ifiky Paoly hiverina ao anaty afo. Halleloja. Halleloja. Na dia ny vavady ny saina tsy taza. Zany no tokony isaoranao an'Andriamanitra.
na dia ny vavadiny manina ozy izy tsy aresy anao. Izy lay manokatra varavarany fiadanana, varavarany fandresena, varavarany fahombiazana. Izy manokatra an'io anao. Ka ny varavarany fiainatsita nakaton'Andriamanitra tsy aresy amin'ny Paoly, dia ho akaton'Andriamanitra koa zany mba tsy aresy anao. Le varavarany fahaverezana nge zany. Sao dia tsy azonao tsara. Zay mahatonga ny salamo miresaka hoe aza misy adonona ny salamo 7 miresaka an'izany. Ny ao ny 9 sy ny 4 ny amba tena tiako be mihitsiny. Ny salamo 7. Amen. Ny olona manko rehefa tahina ihany izy vao tena tadidiny. Volako. Itomby efa mampianatra aoka tsy amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo. Fa eo amin'ny anifady zay mamela ny fitahina ngeza ny voavela heliko zany reo ane. 9 dingantsika le manasitrana ny aretinao rehetra. 9 zay manavitra ny anao tsy hidina any. Ianao nge tsy avelan'Andriamanitra ho any amin'ny fahaverezany. Atao inona ny andavaka ianao ty? Mila misaotra an'Andriamanitra. Asandrato ny fisaorana an'Andriamanitra. Tenenina akaikinao asandrato ny fisaoranao an'Andriamanitra. Halleluja. Nafinaritra andrindra dia izao hoe ny andro ny olona. Ary ny olona ho avy vao misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tena tsy matambava mihitsy. Zandray hono mahazany ihany na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 . Tsy haiko mihitsy mahazo ny olona maninona ny olona zany. Nahazo tômôbily ianao. Nahoka tômôbily ary zareo ao. Raha ohatra ka raha mevatranay ny azonao, vidy any ve dia ohatr'ireny. Tanao manakotenenina foana izy. Raha ohatra ka WWT ny tômôbila azonao, ireny ve tsy afera-maizina. Manahirana. Hitanao vao nitranga teo amin'ny tanan'ny Paoly menarana dia niresaka ny olona hoe hita mihitsy fampamono olona io lehilahy io. Tsy navelany todinaina tsy ho fato, tsy maty tany an-dranomasina fa maty ny menarana eto masitsika. Azafady. Paoly sady tsy taitra ny tsirotitra afaka miresaka dia sy te resaka. Ianao aza tezitra miresaky ny olona any. Tenenina akaikinao aza miakatrakatra amin'izay resaky ny olona any ianao hoe afaka miresaka izay tiany resahana ny olona. Fa ny anao fisaorana an'Andriamanitra resahana. Ao tsara ve ry havanao tao anatin'izany rindra no ny resahan'ny olona. Ka ny andro ny olona. Ny andro ny olona. Avelao izy andro. Ho sasatra foana reo tsy te ianao reo. Ho reraka eo izy. Ianao io tsy natao tian'ny olona rehetra. Aza mieritreritra no tiavan'ny olona rehetrarehetra zany. Halleluja. Fa ity aloha mamay be mihitsy fa zany efa eo le izy. Halleluja. Hitantsika ny tompo. Ny andro ny olona. Avelao izy iandry any. Iandro ny fampiteanao vao omenao isandratra. Iandro ny fahafatesanao vao anao velona. Ny andro ny fahafatesan'ny Paoly ny olona fa vao omea Paoly velona. Andriamanitra. Fa inona re ty zavantrango ty e? Paoly efa nanafatra mialoha na inona. Ninona mitranga. Aza taitra amin'izany. Ny sasany vao miteny fotsiny ny vadiny. Raha mbola mandeha vavaka ianao dia misaraka tsika. Efa hoe aza manana amin'inona? Dia ahoana indray ny fivelomanay. Aza manana. Sady zany ve? Fa ny zavatra nafinaritra. Teo amin'ny fiandrasana indrindra ny olona. Teo Andriamanitra naneho ny voninahiny. Eo amin'ilay fiandrasana indrindra ny olona. Eo Andriamanitra naneho ny voninahiny. Eo Andriamanitra naneho ny voninahiny. Eo Andriamanitra naneho ny voninahiny. Halleluja. Ny andry akarapaka. Ny andry amin'ny Paoly vototapaka. Ho faty. Dia raina ny tompo e. Hosana ho an'ny zanak'i Davida.
Alleluia. Isaorana an'Andriamanitra. Nanina izy? Nanina? Niovany sainy retsy. Niovany ray ny fisainany. Zay ny teneniko hoe ity farany taona ity ho marobe ny olona vonjena amin'ny alalanao io. Iovany fisainany olona. Iovany fijeriny olona anao. Ary amin'ny alalanao vonjena mihitsy izy ho tonga ho amin'ny famonjena. Le olona nilahady taminao iny ho avy eto izy. Le olona gafigafy taminareo tany ho avy eto izy. Ho vonjena amin'ny anaran'i Jesosy izy. Ary ny fahitany anao mihitsy ny hamonjena anazy. Ary ny fanenjena anao mihitsy ny hamonjena anazy. Ny vavavava ratsiny taminao mihitsy ny hamonjena anazy. Ny teniteniny taminao mihitsy ny hamonjena anazy. Amboary ny temponao. Ataovy madio ny fonao. Manaova fisaorana manomboka izao. Ho avy ranona zany. Iza le ranona ianao malala azy. Halleluja. Tsy hainao nga misaora n'izay manenjika anareo. Misaora ho an'izay fosafosanao. Misaora n'izay manozona anao. Mivavao amin'izay manenjika anareo. Engane ka teny zany ianao eo. Ho avy eto izy zany. Hanomboka hivavaka amin'izay ianao. Hanomboka androany dia vavao azy. Misaora an'Andriamanitra ho azy. Ninona teny nanafotoana be mihitsy a? Tsy nanafotoana kely fa nanafotoana be. Marina ve zany? Ho avy izy. Le vadinao plaza lava iny nareo alany andro. Kozy le vehivavy anankiray zay nitantara tamiko. Sakeny teny ramoseko ry pasteur. Maninona raha bataina any amin'ny pasteur koa nikodorinareo dia any nareo mipetraka. Eo azy any daholo ny apôstôly. Nareo ato trano ato. Ohatry zao sotry zao. Fa io rangahy io tateori tena mahavarina. Andriamanitra io rangahy, Andriamanitra mahafinaritra. Betsaka ny teneniny tsy zakan'le vehivavy dia nitantarain'le vehivavy tateo. Fena zavatra nitranga tonga tao an-trano le rangahy. Za moa zany pasteur tonga eto aminao eto hangataka vavaka. Alleluia. Rehefa manomboka mahay misaotra ianao, zay manozonozona anao isaory. Isaory. Zay manenjikenjika anao ho eto am-bavaka. Tsy hoe andeha avavaka ianao Andriamanitra la tsy mivaratra izy, tsy manao an'izany Andriamanitra, tsy handatsaka an'izany mihitsy izy. Fa raha hivavaka ianao mba ho vonjena izy dia ho vonjena tokoa izy. Halleluja. Ora lasaina bavy eo. Ando aiovotsika. Andro fanavozana zao. Amen. Fa na dia andro fanavozana zao ny vady tsy azo avozana. Alefako anty. Halleluja. Io ihany eo fa inoko fanavao ny toe-panahy sy ny toetra ny Andriamanitra eto am-bavaka mba hanova azy ny tompo. Halleluja. Amen. Hitondra antsika amin'ny fandraisana zany Andriamanitra. Hitondra antsika ho amin'ny fahatsarana izy. Inona zavanitranga? Maty ve Paul? Maty ve Paul sa tsy maty? Niandry ny olona. Ho reraka eo izy. Niandry ny olona. Ho reraka eo izy. Avelao izy iandry. Fa ianao ao ka tsy hotsina mihitsy. Tsy anay ianao na amin'inona. Tena kaikinao tsy anay ianao na amin'inona. Asio fisaorana io dia mandeha. Asio fisaorana io dia mety. Asio fifonana io dia mandeha. Asio fifonana io dia mety. Halleluja. Sady ve. Amen. Halleluja. Paul nge tsy natao ohatra. Tsy niteny tamin'ny olona teo kaiky izy vao reto lany menarana. Inona ny tokony ahositra? Tsy menaka mahagaga akory. Tsia, sisy an'izany tamin'izany. Tsy nanao zany koa Paul. Na tokony hositra Andriamanitra taminy izy. Na tokony an'le fiarahana tamin'ny tompo izy. Tsy na tamin'inona. Efa fantatrao fa mahafaty
zay le hoe nanitsaka mainka izany nandefan'izay teny voalohany jesosy tsy ampaninina anareo zany na amin'inona zavatra mitrango tsy ampaninina anao zany halleloja amen andriamanitra mahafinaritra angeny andriamanitsika ka tokony hisaotra azy isika efa manisaotra ve tonga zao farany taona efa nisaotra ve ry avano rehefa mifarana ny herinandro dia mila misaotra ny tompo anomboka ny herinandro misaotra ny tompo amin'ny maraina misaotra ny tompo tonga ny hariva misaotra ny tompo na ny zanakao misy olona nahita olona momonina be tamin'ny isanjanany andriamanitra indray ny tezerany ianao ny tsy maimainanjo misaoran'andriamanitra zany zay fotsiny alleloja tena kaikilao zay fotsiny misaoran'andriamanitra hoe azakinina any amin'andriamanitra any ny olana ianao no napiditra olana tamin'ny fiainanao kono dia misaoran'andriamanitra dia amany olanao andriamanitra halleloja tsara ve ny tompo mahafinaritra ve miaraka amin'ny tompo androany zany engany ao ambadika ty an'io ty raha misy lehilahy sy vehivavy mahay misaotra an'andriamanitra indrindra dia izy zany azafady izy zany azafady izy zany ny kolosianina toko fatelo andiny fadimy amby folo dia mampirisika antsika mba hitombo ny fisaorantsika an'andriamanitra manaprofo zany fa olona tsy manatsika paoly ihany mbola miresaka an'izany dia zao no teneniny areo ka hanampaka ao am-ponareo ny fiadanana izy ahoany halleloja ho amin'izany no ny antsoina anareo ho tena iray aminy oriavano tena mampieritreritra zany jereo paoly lan'ny biby fa tsy nana misy fiadanana ao aminy ny olona miaraka amin'andriamanitra ranga olona miadana teneno akaikinao anampaka ao am-pona ao ane anampaka ao am-potsika ane halleloja halleloja dia toy atsika le vaky teny areo ka ho feno fisaorana ianareo ny amin'izany fiadanana zany aoka ho feno fisaorana ianao halleloja hoe tamin'ny enina hoe eo mba tsy nidy ve ny tranonao natory tamin'ny alina fa vanim-potoana tsy voahidinina ny trano riavana vo me tena matory tsara ny olona ary tsy manana fanahinana dia kely azo efa mbetsambetsaka any nanadino trano nanadinona nidiny trano hoe ay moa tsy voahidi le trano tonga maraina nanokatra an'le zay le trano efa nisokatra tsy hoe nisy olona nanokatra kory io fa adino mihitsy ny nanidy azy ary indrindraindrindra raha rido matevina ny ianao ino matetika adino ny manidy azy satria memaizina le andro dia niverino fifankatona le izy ay le izy tsy voahidy mpananaka teo mandra-paraina ny andro ianao koa teo ambovandrina natory tsara tsotsofony rivotra voameny ety tsara tsotsotso tonga maraina reto tsy niitika ny trano alina jerena daholy amin'izay ny tsy ampy ao daholy ny ampy halleloja aoka hanampaka ao am-ponao zany aoka hanampaka ao am-ponao zany zany fiadanana avy amin'andriamanitra zany ny olona mahay misaotra an'andriamanitra dia izao manampaka ao am-pony ny fiadanana taonanao mihitsy androany io tsy ampy fisaorana io ihany mahatonga an'io tsisy fiadanam-po io amen ary zany io mahatonga n'ilay tesaloniana voalohany toko 5:15 misaorany amin'ny zavatra rehetra zany ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy mila misaotra amin'ny zavatra rehetra zay zavatra mitranga sy niseho teo amin'ny fiainanao nandritra ny ditoan'ity andao mba hisaorana an'andriamanitra izany tsy ny tsara ihany fa na ny ratsy ihany koa azy mahaiza misaotra an'andriamanitra alleloja amen hisaotra ve efa nisaotra ve efa nisaotra ve alleloja ianao zao mbola hitako eto andalo 2020 tsika nanomboka teo ny olana nisy an'le aretina hafahafa iny fa ionao mbola eo ihany fa tamin'iny ny olona nandeha be ny citron nandeha be ny tongolo gasy
ary tsy miverina tso ny vidiny tongolo gasy fa niakatra foana teo avao nahita aika reto olombelo reto teo velona daholy teo velona ny olona natsapako hoe tena sarobidy amin'ny olona ka io aina io raha sarobidy aminao io te laza aminao a ataovy zava-dehibe ny fisaorana an'Andriamanitra amen izy angeny miaro anao tsy ho very aza mataotra mety mamono ny tena ozy ny tompo fa matahory zay manam-pahefana anary anareo any amin'ny ary tsika zao tsy mahay manantona an'Andriamanitra fa Andriamanitra nefa nifidy atsika mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsika tsy anareo no nifidy ava za no nifidy anareo ny tompo izy no nifidy izy nifidy atsika nifidy atsika rehetra izy mba ho aizy ho any amin'ny fiainana mandrakizay halleloja amen na dia misy ary hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanany latokana mba tsisy very rehetra mino azy fa ana fiainana mandrakizay mariny zany tsy mandany zany tsika fa mariny zany fa betsaka ny olona nandreany io tenin'Andriamanitra io fa tsy nino an Kristy fa misy tendry io misy famangin'Andriamanitra io misy fitaomana sy fandresen-dahatry ny fanamasina io zay ny olona anankiray vao tonga ao amin'ny famonjena ary nandresy lahatra atsika any amin'izany ny fanamasina mba ho tonga amin'izao valamasina zao tsika ary rehefa resy lahatra tsika dia tonga eto tsika kehitriny ary tsy eto fotsiny ny atongavanao ny riko fa ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay isika ary zany no tokony hisaorana ao an'Andriamanitra fa efa nanomana fiainana mandrakizay ho anao izy halleloja inona ary ty malahelo ty efa nanomana mandrakizay ho anao Andriamanitra halleloja ina moa ho azony olona nananany ary zao tontolo zao kanefa very ny fanahany zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy ny fanahanao io halleloja ary zany no tokony hisaoranao an'Andriamanitra mba hisaotra ny tompo ve hisaotra anazy ve tsika mahay misaotra ve enganeka le Kolosianina toko 7 mba ovakitsika dia ho tanteraka aminao i Kolosianina amen isan'andro hitombo ny fisaoranao an'Andriamanitra ampitombo ny fisaoranao an'Andriamanitra ianao halleloja saty zany fe amen le Kolosianina toko 7 mivakitsy ampitombo ny fisaoranao an'Andriamanitra zany hitombo ny fisaorana an'Andriamanitra ianao amen jereo fa Daniel le na insaotra an'Andriamanitra ve zany lehilahy zany sa tsy nay nandalo olana izy nisy olana te sa tsisy andrendray ao anatin'ilay fotoana anompona an'Andriamanitra mihitsy ny tena hitany devoly hoe atony amelezana anty Andriamanitra koa moa indraindray zany tsy manafoana nitetika adiny ratsy fa avelany eo ahitana antsika koa hoe atraizitsika avelan'Andriamanitra mitsanga le izy tsy sakanany mihitsy le izy alora nga hitsanga eo aloha izy tompo matoky an'io amen taka atsika matoky an'Andriamanitra rehefa miaraka amintsika dia izy koa mba matoky atsika mahafinaritra be nge zany olona hitokisan'Andriamanitra ianao zao raha atokisan'ny olona patronao dia faly ery anao fa Andriamanitra koa izy ihany koa dia matoky atsika izy anina moa tsika nofidiny atokisany zany tsika ka zao aza mandraraka olombian-doha aza mivadika amin'Andriamanitra zany fa arak'le salamo hoe zay mivadika foana no teo menatra io no jereo tsara reny olona miverin-dalana mifanena amintsika ireny vao matazana tonga iny ihany satria maninona mivadika dia maninona maninona tsara teneny le akaikinao zay mivadika foana no menatra Daniel tsy mivadika amen tena akaikinao Daniel tsy mivadika ve engany akainao koa tsy mivadika androany na inona mitsanga ho aza manana amin'inona tena akaikinao aza manana amin'inona eo amin'le na maninona tsy menaka mahagagana eo fa ny tompo manao fagagana eo halleloja saty zany ve Daniela toko 9 andiny 1:10 ahoana sy le tenin'Andriamanitra no ny fantary Daniela fa efa vao isoniny
dia nakao an-tranony izy ary mivaravaran-kelyn'ny tranony ambony nanandrify any Jerosalema dia nivoa koa intelo isan'andro ny nandoalika ka nivavaka sy ny saotra. Halleloja. Rehefa mivavaka ho afifonana io inoko fa nanao fifonana mihitsy Daniel ho an'ny mpanjaka. Nivavaka sy ny saotra nanina hony impiry aloha ianao mihitsy mamaly azy fa sao dia zandrela zay anao mamorona eo impiry tsara mivavaka sy ny saotra. Halleloja. Teo anatrehan'Andriamanitra izy satria fanao ny hatramy taloha izany. Zaro mihitsy ny tenanao ahivavaka anao fivonana fisarana maneho ny fangatantsika amin'Andriamanitra izany. Inoko fa nanao fifonana ho an'ny mpanjaka angambo Daniel hoe mamindra fo Andriamanitra amin'ny mpanjaka dia mamindra fo koa amin'reto mpanolontsainany reto fa dia jere reto mba fisainany. Ary zao rehefa mivavaka mba mivavaha mafy. Halleloja. Tsika nainay rehefa mivavaka dia mahazo an'ity bitsibitsika zany ihany nahazo any ana hoe ino ty ataonao mamo nga aizy eliny tsy laza hoe mamo asory aminao antivainao oka zay satria tsy ny tena mafy izy fa molony fotsiny metsiketsika amin'ny bitsibitsika. Angamby ela efa zatra maheno ny olona mivavaka mafy. Ary nefa raha jerena koa ny tantarany Daniel ahoana moa vakio tsara io ny varavarankelyn'ny tranony ambony. Ahoana tsara varavarankelyn'ny tranony aiza hono hoana ao ambony rihana ve raha miteny moramora misy maheno ato ambany. Fa inoko fa nitabataba be misy Daniel tamin'io fotoana io. Ny tabataba sady misokatra ny varavarankely asa tsy haiko ngamba ny tena vavaka mafy izy. Andriamanitra misaotra anao mankasitraka anao fa dia efa vita sonio ny didy ka dia mangataka aminao mba hamindra fo amin'ny zalahy reo ianao. Eno ny any ambany ry mpanompieno lava ao ambany eo na eno engany ka mivavaka ao ny enony olona ao ambany tranonareo ao fa tsy niady mivady so ny enony olona. Sa tsy marina zany ve? Zay efa niara-mipetraka tamin'ny olona mpiady mivady fa leo zay ao ambony dia zareo ambany fa teneniko anao ay zany tena vehivavy tabataba be ay ozy ake tena na tsy te hivavaka ho andry zareo ary ianao dia nivavaka ho azy ianao. Tafiditra ao anaty sujet de prière amin'ny fiadin'izy mivady fa raha vao tonga le rahalahy tonga dia mitabataba be le vehivavy dia ozy ake inona koa ny dikan'izany. Normal be tsy te hoditsony le lehilahy farany tsy te hody izy satria ny anaty vao tonga izy tsy bizomy tsy anazy fa gidragidra ozy ny ankizy zay tabataba vao mifondray koa izy ohatra ny hoe gidragidra vao maraina momba solo-tsafosafo tena maro tabataba tsy sevitra tena mamperitreritra hoe fa inona re nanabeazany ray aman-dreny an'io vehivavy io efa rainy zanaka inona nanabeazany ray aman-dreny an'io vehivavy io ny ohatry zany izy fa inona fiarahamonina tany tena nampametra-panontany nana mihitsy ilay izy hoe fa nisy fiarahamonina nanahoana ny ohatry zany izy. Fa tabataba zany fa ny Daniel ny tabatabany tsy gidragidra momba ny adi-mpivady fa tabataba masina vavaka masina. Halleloja. Todika any Jerosalema mivavaka isa maraina amin'ny atoandro amin'ny hariva misaotra an'Andriamanitra na dia efa any amin'ny taniny fanandevozana azy dia mbola maninona ihany babo mbola maninona indray mbola misaotra intelo isan'andro manao fisaorana tsika impiry isan'andro manao fisaorana ny sasany rehefa inam-bary dia manao fisaorana intelo isan'andro ohatry ny Daniel zay manao fisaorana rehefa inana vao misaotra amin'ny zavatra rehetra misaorana Andriamanitra. Amen. Isaotra ve? Anomboka isaotra ve?
anomboka hisaotra ve ianao mba teny hisaotra an'andriamanitra ve ianao anomboka nyvatatara-piainana ve ianao afaka hisaotra an'andriamanitra amin'izay rehetra ataonao ve ianao andao mba hisaotra ny tompo hoe tena kaikinao andao hisaotra amin'izay io vadinao misaora an'andriamanitra dia ho eto am-bavaka izy anao fifonana io halleloia amen sa tsy marina izany ve efa mba nisaotra an'andriamanitra ve ianao ny amin'ny toe-batanao misaora an'andriamanitra nataon'andriamanitra ohatrany ianao dia misaora ny tompo naninona ary amin'ny fo kely ohatry ty dia misaora ny tompo e misy lananao ao amen halleloia nataon'andriamanitra lava ianao dia misaora an'andriamanitra e tray eo misy zavatra ho takarina tsy sahirana ny olona halleloia amen fa tsy ohatry ny sasany hoe ny tsy anambadiako ny fo e mahavokoka mbola tanora ozy ny sasany ka raha misy miteny hoe ro dia miondrika foana izy sanao mba fampimezandry zalaza za te ilaza aminao a misaora an'andriamanitra nataonao ohatrao ny koleranao misaora an'andriamanitra nataonao ohatran'io volonao misaora an'andriamanitra nataonao ohatran'io masonao misaora an'andriamanitra zay momba anao rehetra eto hisaorana an'andriamanitra zany alleloia ary mbola afaka mandeha androany misaora an'andriamanitra afaka mbola manandra-tana ve ianao atsakany ny tananao zavaty misaora ny tompo fa misy olo efa tsy afaka manainga ny intsony any ambadimbadika any fa na dia manasa ny tarehany ary maninona misaora an'andriamanitra amen hisaotra ve ianao hisaotra ve ianao manomboka izao misy olona ngery havany efa tsy afaka mihina kanina intsony fa ampidirina amin'tio ny sakafo izay alefany aminy fa dia mbola velona fotsiny io fa ianao eto andombanao fisaorany tsaika amen aza mevitra hoe manam-bola ny tena tokony hisaotra ianao io tokony hisaotra halleloia tsy manana ianao misaora aloha ny tompo ianao ke salama tsara io nisy olona nge tena mividy fahasalamana mihitsy aloha vola kely ny tosidrako androany zay vao milamina fa ny ianao ty milamina tsara na dia ohatrany tsy dia manana loatra ary dia misaora an'andriamanitra halleloia engany na tsara ny loka na hafahafa ny loka dia hisaotra an'andriamanitra ianao amen efa manomboka miakatra zao ny sosiety misaora an'andriamanitra rehefa izy zay miverimberiny eo fa miakatra izy zay sosiety sy menaka miainga any amin'ny sosiety sy trondro aloha zay ny voalohany tsara ny sosiety sy mitrondro fa rehefa miodikodiny eo tonga hatramin'ny sosiety sy mivoanjo dia misaora ny tompo misaora foana tena kaikinao misaora foana hoe mahavelona io fa tsy mahafaty amen ao ve o nisy tantara kely ty tantaraikanao ozy le zanak'le rangavavy dada ananao foana ve ny lokatsika dia ozy ny dadany anaka misaora an'andriamanitra fa iolomy misy tonga ny ampitso mbola ohatry izay ihany koa dada tsy afaka mba mivaloka hafa ve tsika dia ohatsy izy ny dadany anaka tena hoe tsy afaka mihoatra n'io fa te hanao zavatra mihoatra fa io ny vita dia misaora an'andriamanitra fa raha nitezitra izy na hoan'le vary dia tsy ninana izy andeha ny fotoana andeha ny andro maty dada maty mama tonga falehibiazana le vehivavy nanambady niverina le izy ozy le zanany keo mama fa maninona ny anana foana ny lokatsika tena tsy aro ny zavatra ny tenen'ny dadany izy hoe iolomy misy fa misaora an'andriamanitra
fa nanomboka teo izy no nitomany sy ny kokokoko dia nifona tamin'Andriamanitra. Any ve vao matsiaro tena? Fa okenao eto dia atsiaro. Eto ianao dia atsiaro. Zao isika dia atsiaro. Hoe iolo misy dia misoran'Andriamanitra. Tenenao akaikinao iolo misy dia misoran'Andriamanitra. Aza mitady zavatra sarotra fa misoran'Andriamanitra. Tsy manana fiara ianao, tsy manana moto, fa manana tongotra ianao. Iolo misy dia misoran'Andriamanitra. Tenenao akaikinao iolo misy. Halleluja. Mba mila tômôbila kely a Jesosy. Nahazo tômôbila kely izy. Le atosika ireny azony. Fa te hitonanao aloha, iolo misy. Io tongotra iolo misy dia ilo ampiasay. Amen. Aza mila ady amin'Andriamanitra na mila vanina ny azo lazana sa mila tonony amin'Andriamanitra. Ka hoe tsisy fire ady tsy andeha. Any aminay misy lalana adiny roa. Andanan'ny olona tongotra tonga any am-piangonana. Tsisy fiara zany. Tsisy hoe misy taxi be hosakanana ka any ambanivohitra zay ko. Tsisy. Fa maninona izy? Iolo misy dia misoran'Andriamanitra. Tena akaikinao iolo misy. Misoran'Andriamanitra. Amen. Amen. Halleluja. Ao ve? Isotra sa tsy isotra? Eto makeny 67 ve dia ampimonina anao raha ohatra ka tsisy frenao tokony ho vitanao zany. Amen. Aiza motsika vao mandeha kely sasany dia sepotra. Tsy ampikotrana. Misoran'Andriamanitra. Ianao mbola afaka miakatra amin'ny totobato, misoran'Andriamanitra. Fa misy olona na hiakatra amin'ny eskale anankiray azy. Maninona? Ifamonjena. Ioreta karikely ny tongony Ioreta, vetivety moa hoe. Eo e. Fianao, mbola afaka manainga tsara, miainga tsara. Misoran'Andriamanitra. Misoran'Andriamanitra hoa. Halleluja. Andao isotran'Andriamanitra tsika e. Amen. Anina tsara. Fisorana angenina nampivoakan'ny Petera tao an-tranomaizina. Nataony fiangonana, na herinangataka. Ary ny fiangonana tamin'izany efa nahay sotra. Marika angeny araka tamin'ny Paoly e. Tadio tsara fa marika dia lehilahy amin'ny Paoly izy. Fa taiza ny tranony vavahana ho an'ny izy. Ho an'ny Petera tao an-tranony marika. Jaonina marika tao izy nanao vavaka. Ho an'izy, ho an'ny Petera. Ary tamin'izany tsy nino ny olona. Za te hilaza aminao. Ao ambadika ny fisoranao misy fagagana. Raha nomboka isotra ianao anao fagagana Andriamanitra. Ao ambadika ny fisoranao anao fagagana Andriamanitra. Mba hainao ve mifagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny Paoly? Tsy maty izy. Hainao ve nahazo ny Daniela teo? Maty lany liona sa tsy maty? Zany eritreretra hoe narary nifo ny liona tamin'io fotoana io. Tsy hoe nikombona fotsiny vavany. Fa hainao ve fa mba narary nify? Miotina vika. Kokaka tena eo foana marary foana. Rehefa marary nify zay tsy te hihinana ninina ny olona. Tamin'io fotoana io ngambany tena narary daholo ny nify liona rehetrarehetra tamin'io alina io. Fa hidinao Daniel. Efa naniraka anjely melomantsy Andriamanitra. Tondra rety nify ngambany. Tsy fantatra. Tsy nakaikitra. Tsy nakaikitra. Kisoana rary nify nefa hitako. Fa mikika be tsy isotra zany izy ary tsy mahinana lino. Marary nifiny. Dia efa manino io veterinaire dia marary nifiny. Fa liona marary nify mbola tsy nahita. Fa ngambany hoe tamin'izany narary koa ny nifiny. Ny liona. Tsy nahinana ny Daniel. Tena hoe jerem-potsiny. Fa ahoana ty ozy ngamba ny liona sasany? Tsisy ninina azo atao. Tsy nisy ninina azo atao.
tena torindray natory Daniel niaraka tamin'lioana isaorana an'Andriamanitra fa gagana anke zany zany vokatry ny fisaorana tena gakonao zany vokatry ny fisaorana hoe tokony ho faty velona manaova fisaorana amen ripetera tokony vonony Herode velona ianao koa androany raha tokony ho faty tamin'ity taon'ity mbola velona firifiry zay narary mitovitovy aminao zay lasa daholo ianao mbola io sady zany ve ny mitovitovy taona taminao zao fa lasa daholo ianao mbola eo ihany saka tsy tokony hisaotra an'Andriamanitra halleluja amen ny ray kilasy taminao nanahoana ankehitriny firy sisy reny promotionao reny fa ianao mbola io metimety tsara mandimandina vokatry ny ositry ny fahasoavan'Andriamanitra zany ka tsy tokony hisaotra an'Andriamanitra ve oho mila misaotra androany halleluja ary tsy anio ihany ianao nisaotra amen fa isan'andro andao hisaotra an'Andriamanitra tena kaikinao isan'andro andao hisaotra an'Andriamanitra hoe fa ranako zao tenin'Andriamanitra zao mila tena misaotra ny tompo isika amen indrindra rehefa maraina sy hariva amen ny zavatra nitranga rehetra tany ianao nge narovan'Andriamanitra nisy fiara efa noman'ny Satana motika sy andravanao nge fa ho ny tompo eto ty ny esoriko voavonjy ohatran'le mpanompon'Andriamanitra nandeha tasika brosy nandeha nankarivotra izy niala tao anaty fiara dia nisy mpitaiza kely dia nalainy ny plasiny satria ny plasin'le mpanompon'Andriamanitra nahazo varavarankely nahazo rivotrivotra dia rehefa niditra le mpanompon'Andriamanitra dia madama plasika dia izy le madama angay eto toerana voatokana tsisy toerana voatokana ato ery amin'ny plasika ery indray ianao mipetraka aiza dia za rery ny tsy azo rivotra dia niala le mpanompon'Andriamanitra fa tsy te hifamaly dia mipetraka teo amin'ny plasin'le ramatoa lasa tsy nandeha kilometra maro akory dia nivadika le fiara satria le mpanompon'Andriamanitra efa nahisaotra ny tompo misaotra tompo tsy hifamaly amin'io ramatoa eto allo ho azo ny toerana rivotrivotra izy raha teo koa mitaiza kely tsy nandeha lavitra akory le fiara dia mivadika nanao accident le fiara dia le ramatoa naka amin'ny plasin'ny pastera maty ka izany Satana efa nanao programma famono amin'ny pastera ka efa madika ny tao anatin'ny tao tsy pastera ny teo fa le vehivavy nitaiza kely soran'Andriamanitra maro ny zavatra tiany devoly atao amintsika isan'andro maro ny famotehana tiany Satana atao isan'andro fa misoran'Andriamanitra ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra anao halleluja iaro anao ane ny tompo hitanao ane Jesosy androsy tsara anenao mirary anao raha mirary atratra ny taona vaovao indray raha mbola tsy tonga ny tompo afara tonga ny tompo dia mirary anao raha mirary mba eo ny amin'ireo lanitra isika homany ny fonao sy ny sainao sy ny fananao fa ho antsika amen halleluja ao andao hivavaka tsika ary hitsangantsika hisaotra an'Andriamanitra hisaotra ny tompo isika aoka tena hisaotra azy ianao fa tovy mafy amin'izay mivavaka ohatrany ny Daniel tovy mafy amin'izay mivavaka ohatrany ny Daniel vava mafy misaora an'Andriamanitra asandrato ny feonao hoe aza miandry aloatra tiako ny ane tananao androany mba tena ho mpivavaka tsika halleluja efa misaina ny zavatra nataonao taminay zay tompo te hiantso mafy aho hoe halleluja tena te hiantso mafy ny voninahitra aho a tompo o misaotra anao miderany amin'ny fahasoavana ny amin'ny fiarovana ny amin'ny famonjena ny amin'ny fitatana ny amin'ny fitondranao a teo amin'ny fisainako manokana sy ny fiaina amin'ny fiangonana teo amin'ny fiarovanao anay tsirairay avy tompo halleluja misaotra anao a misaotra androany dia maneho fisaorana anao zahay miteranao tanteraka ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fitondranao ny amin'ny fivimbinanao anay tompo fenao ny iaro anay ianao no nitantana anay ianao no mivimbina anay dia misaotra anao zahay rariny izahay raha hisaotra anao zahay rariny izahay raha hisaotra anao rariny loatra raha hisaotra anao zahay ary androany tompo androany dia etoanatra anao nisaoranay ny amin'ny fahavelomana anadritanyity taona ity nisaoranay ny amin'ny zavatra rehetra zay nitranga atao anatin'izay taona izay ka ny fantako Andriamanitra dia mametram-panontaniana izay ankehitriny inona zany ataonay
dia misaotra anao zay, mankasitraka anao zay tompo, miteranao manokana izay. Ary iriko indrindra tsisy asakana anay amin'ny fiarahana aminao tsony, fa ngetahetany amin'ny fiarahana aminao zay ka androso hatrany tsy mitsady miandra-piavana amin'ireo lanitra. Dia misaotra ny amin'ny famonjena, misaotra ny amin'ny fiarovana, mankasitraka indrindra Jesosy. Misaotra tompo, androany ny olona marary rehetra tonga eto inoko fa hositranonao izy, dia misaotra sady. Androany ny olona manan'olona rehetra tonga eto inoko fa many olana ianao, dia misaotra sady. Tiako ianao amin'izao fotoan'izao raha marary ianao apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao, ary raha many olana ianao dia mba apetrao amin'ny faritra ny fonao kosa ny tananao. Dia vavaka ao anao amin'ity androany ity, dia tonono le olana, tonono le aretina, fa nasitrananao Andriamanitra. Raiko, lehibe ny fitiavanao izao fiangonana izao, namindra folo ohatra taminay ianao, matonto aminao eto izahay dia tianao isanao mpanomponao, ho mpandovan'ny fiainana mandrakizay. Taranaka voafidinao zay, anehoanao ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao tokoa izao fiangonana izao. Ka androany tompo anizaniza marary tonga eto, mametraka ny tanany eo amin'ny faritra marary azy, ary nizaniza manolona ka mametraka ny tanany eo amin'ny faritra ny fony, na miatrika ady ihany koa izy, dia inoko androany fa ny famindram-ponao, ny famelan-keloka amin'izao fiangonana izao. Misaotra sadiny amin'ny vahaolana, misaotra sadiny amin'ny fanasitranana, misaotra tompo fa mino fa ny famindram-ponao dia amin'izao fiangonana izao, ny famelan-keloka dia amin'izao fiangonana izao. Androany tompo dia hositraninao izy, mino fa nasitrana ny aretina ianao, mino fa many olana ianao. Izy vahaolana androany, izy vahaolana androany, izy fanasitranana androany, izy fandresena androany, izy vahaolana androany, izy fandresena androany. Misaotra raha iaho, misaotra ny amin'ny fanasitrananao, misaotra ny amin'ny vahaolana, mahagaga ny herinao. Misaotra indrindra Jesosy, misaotra tompo malalo. Halleluja. Rehefa misaina ny fitiavan Jesosy, tsy zay rehetra nataony tamiko, dia azo mafy hoe halleluja. Isarako azy fitiavany, rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy aho, rehefa misaina ny famindram-pony Jesosy aho, tsy zay rehetra nataony tamitsy tompo, halleluja. Mazahoa ny toeranao vetivetika, mbola hideran'ny tompo tsika rehefa za matahotra. Amen, amen. Filazana tahaka izao raha itsika ilay salamo fahenina amby folo amby zato andininy faharoambin'ny folo, ny hoe inona moa zany no avaliko an Jehova, inona mba navalonao an tompo, ny amin'ny soa rehetra zay nanina ozy izy, inona nataony ianao, betsaka ny sosa vitsy, ny aloha zava-dehibe amiko rehefa salama indrindra. Amen, halleluja, halleluja. Dia izao mba maly soa zay nataony ny tompo isika, fa menaka ary raha nahitana soa. Ahoana le fitenin'ny sasany? Ay zafady, hay nareo mahaiky. Ny vata raha nahitana, saingy mampifantoka anao daholo zany rehetrarehetra zany. Dia hosoranina, hosoranina zafady, hosoranina zafady. Dia ny tompo mihoatra lavitra anao izany. Amen. Dia andao tsika, anao fanaty mpisaorantsika, efa natsidiko ty teny ty, efa ngamany roa volana zay sa firy, tsy tadidiko, roa sy tapany teo ngamany hoe anomana fanaty mpisaorantsika. Amen, amen. Dia andao tsika tena hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fanaty mpisaorana, amin'ny 14 amin'ny 17 volana,
desambra ny tondratsika fa anaty mpisaoraneto izany dia tena hisaotra an'Andriamanitra tsika. Amen. Mba angatako ny teknisiana isaky misy fotoam-bavaka eto rehefa avy eo amin'ny 12 dia mba soraty eo rehefa ao anatin'le aniny amin'ny 14 ny volana desambra. Raha manao hira ray nareo dia soraty eo ambony eo le izy amin'izay tadidiny tsara. Anao fanaty mpisaorantsika dia andao tena hisaotra an'Andriamanitra tsika. Ohatrina vidinjironareo? Ohatrina vidinjironareo azafady e? Fa ny anareo inona ny ampiasaina pétrole nga? Ohatrina atsakany ny tana izay mandoa vidinjiro azafady e? Zany antaniko azy re Jesosy hoe izany antaniko hoe atsakany tsara e? Andrana vavy manao solomaso eto. Ohatrina vidinjironareo? Ataovy mamy? Sansy akaty? Zay zany. Ary le anankiray aoriana dia samy manao solomaso. Ohatrina vidinjironareo? Ohatrina e? Tsy henoko tsara. 60,000 ariary. Eny ary. Zao ary. Isam-bolana zay ampitombo 12 60,000 ariary. Tsy nandovy anareo tamin'ny volana janvier ary tamin'ny février. Ay. 60,000 ariary ampitombona 12 ohatriny zay. Zay tsy maintsy alohantsika ary amry. Ohatrina nalohanao tamin'ny masoandro. Ohatrina andao mba hanao beotra tsika. Nefa io mipoaka foana. Sa tsy marina zany ve? Tsy mampifilafily hoe meko tsy meko, meko tsy meko. Alleluia. Sa tsy marina zany ve? Ary ny sasany ary efa tsy maritra masoandro tsony fa mbola kokotra ihany amin'ny alina. Amin'ny masina. Andao tsika anao mihoatra noho izany. Efa nisy marary ve dia tany amin'ny hôpitaly dia nandoa oxygène azafady? Ohatrina vidina oxygène e? Fa ianao isan'andro mbola afaka miaina misintona an'le rivotra amin'ilay omen'Andriamanitra gratuit. Tsy alo vola. Tokony anao fanaty mpisaorantsika. Tsisy amenna ve zany? Tokony anao fanaty mpisaorantsika. Ataovy mirefotra be mihitsy fanaty mpisaoranao an'Andriamanitra. Halleluja. Anao sa tsy anao? Hitondry anao sa tsy hitondry? Raha mampiasa labozia isaky ny 3 andro mividy. Ohatrina ny labozia anankiray? Ohatrina? 900? 900 zany eo anatin'ny herinandro zany mampiasa anankitelo. 900 ampitombona telo azafady e? Angamba raha tsy mampiasa indrindra zany dia amin'ny 5 hariva dia efa mihinam-bary dia matory. Fa za te hilaza aminao hoe ataovy mihoatra noho zany rehetrarehetra zany ny fanatitra ho fisaorana an'Andriamanitra. Ampitombo kely le 900 ampitombona telo ampitombona 4 zany. Le telo zaraina amin'ny telo isaky ny 3 andro dia zarazarao le izy. Dia ho hitanao hoe 4 lanao anatin'ny volana anankiray dia ohatrina ny vola laninao amin'ilay izy fa dia isaorana ny tompo voatatsika. Amen. Eny ary. Zay ny filazana azadinony maraim-pagagana hideran'ny tompontsika mbola tsy lery zao voninahitra ny tompo. Dia tonga dia farananao amin'ny vavaka le izy. Tahin' Jesosy tsika rehetra tompoko. Halleluja. Halleluja. Ndao tsika mboly te-hatanana mafy ho an'Andriamanitra sady hiara hitsangana tsika hifaly hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fampahereza sy ny tamin'ny tenina mitondran'ny mpanompony teo. Ahoana ho izy teo? Io ny misy misaora an'Andriamanitra. Satria zany be paster? Ahoana tsara izy teo ry fiangonana? Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ny nenina misy eo amin'ny fiainantsika fa ambadiky ny fisaorana dia fahagagana. Amen. Ambadiky ny fisaorana zavatra tsara tsy takitra ny saintsika no azontsika. Ndao tsika te
aza misy adinona mifitainy rehetra saorany Jehova ifanahaiko za rehetra tanaty isaorany anarany mahasina isaorany Jehova ifanahaiko aza misy adinona mifitainy rehetra izay mamela ierokao rehetra zay manasitrana iaretinao rehetra zay manavitra ny ainao sy vinany an-davaka zay manana famotrampo sy fiatramanao izay mamela ierokao rehetra zay manasitrana iaretinao rehetra zay manavitra ny ainao sy dinany an-davaka zay manana famotrampo sy fiatramanao misaorany Jehova ifanahaiko zay rehetra tona misaorany anarany mahasina misaorany Jehova ifanahaiko aza misy adinona mifitainy rehetra izay mamela ierokao rehetra zay manasitrana iaretinao rehetra zay manavitra ny ainao sy dinany an-davaka zay manarina famotrampo sy fiatramanao izay mamela ierokao rehetra zay manasitrana iaretinao rehetra zay manavitra ny ainao sy dinany an-davaka zay manarina famotrampo sy fiatramanao izay mamela ierokao rehetra zay manasitrana iaretinao rehetra zay manavitra ny ainao sy dinany an-davaka zay manarina famotrampo sy fiatramanao ianao santo mo ianao Jehova ray ianao ray manakizay ianao Jehova ray ianao ray manakizay amen amen alleluia amen alleluia amen amen alleluia amen alleluia Teatanna mafoany tompontsika dia ndaotsika nandratanana ho an'Andriamanitra mbola hisaotra azy izy ilay namela ny helokontsika rehetra izy ilay nanasitrana naretintsika rehetra izy ilay mitondra famonjena feno atsika ty herinandro ty dia efa nisoratin'Andriamanitra fa herinandro isiny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha hialy eto isika amin'izao fotoan'izao ny fanan'Andriamanitra efa momba antsika ka tsy takitra ny saintsika ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Jehova rainay tsara indrindra ianao ilay Andriamanitra rainay izay nitsonay hoe Aba ray misaotra anao izay raha afaka nanompo anao teto misaotra anao tamina fanany eny ny teninao iny tena ainao anay tokoa ireny tompo ary fahasalamana ho an'ny nofonay rehetrarehetra manompoko izao tompo hiazakazaka izay
ahay isotranao tsy angatangataka fotsiny fa isotranao zay aiky ambadiky ny fisaorana misy fikasian'Andriamanitra tsy takitra ny saina ambadiky ny fisaorana dia misy fiasan'Andriamanitra tsy takitra ny sainay ka misotranao zahay amin'izao fotoana izao fa raha andeha hody zahay manomana fagagana ho an'reto vahoakanao retanao manomana vahaolana ho an'reto vahoakanao retanao manomana fiainana tsara fiainana feno fiainana be dia be ho an'reto olonao retanao ary mino atompo tsy ho an'izy ireo irery ihany fa ho an'ny ankohonan'izy ireo ho an'ny vady aman-janaka izy ireo ho an'ny manodidina satria fahazavana eo amin'ny manodidina izy ireo misaotra tompo fa fahasoavana sy famondram-pony anaraka izay fiangonana mandritra ny andro rehetra iananay amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy nretina izany vavaka izany amen tahiny tompo daholo